isika vehivavy tsy misy akanavaka manahoana daholo e tomboky lahy sy tomboky vavy isaorantsika Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny famindram-pony ka nanomezany antsika izao andro tsara sady mahafinaritra izao ary dia mahafalifaly antsika rehetra tokoa miarabantsika rehetra manatrika etona ary misaotra anareo namary ny fanasana andro ny vehivavy eran-tany anio ka mamelay ianareo iaraba manokana ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana rehetra tsy misy akanavaka indrindra ianareo eto Antananarivo renivohitra araba sarasara ry rahavavy rehetra ary dia mirary soa sy ny fahasalamana ho anareo omen'Andriamanitra lava andro iainana ne isika anatotosaitsika ireo adidy sy andraikitra sahantsika ny teny faneva iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ity andro ana ity dia izao tonga izao ny fotoana ny fiaramientan'ny vehivavy eny ambanivohitra sy an-tanan-dehibe no manova ny fari-piainana averika indray mandeha tonga izao ny fotoana ny fiaramientan'ny vehivavy eny ambanivohitra sy tanan-dehibe no manova ny fari-piainana amin'ity taona ity mantsy dia izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy dia tafiditra mihetsika lehibe maneran-tany ahafahan'ny vehivavy misitraka tanteraka ny zony amin'ny lafiny rehetra ny herisetra sy ny fanavakavahana miatra ny vehivavy izay miteraka ady hevitra iraisam-pirenena mihitsy dia natonga ny fanapa-kevitra entitra ny amin'ny tokony hitondrana fiovana isoroana izany tonga ry ny fotoana andraisana andraikitra anomezana lanja ny fampiroboroboina ny vehivavy tsy akanavaka amin'ny lafiny rehetra ary koa anohanana ireo mpikatroka misy mpikatroka mantsy miady amin'ny zo fenon'ny vehivavy ka anasongadinana izany maha-olo-pirenena mandray andraikitra feno azy eo anivon'ny fiarahamonina ry rahavavy malagasy araka io lao hevitra io dia izao no ambava ny vehivavy dia tena sary-piaro amin'ny zony sy ny tokony ampanjakany miralenta ary indrindra tokony tsy hisy tombo sy ala eo amin'ny fitsarana noho izany dia tsy ekena intsony ny fanaovana herisetra amin'ny vehivavy indrindra amin'ny zaza tsy ampitaona ny fanaovana tsindrazo lena ny vehivavy ny fanavakavahana sy ny fanaovana njorombala ny vehivavy tsy ho ekena intsony ny fisina sy fanaovana izany eto amin'ny firenenantsika tsia aok'izay manana ny asiny ny vehivavy malagasy ka mendrika io an-tsaina noho izany hiara entana isika ka andray andraikitra ampivoatra ny asa-pamokarana rehetra ilofosan'ny vehivavy tsy ankanavaka faharoa manana andraikitsika hitondra fampandrosoana ny firenena amin'izay rehetra misy antsika hita mantsy fa tsy mitombona intsony ny filazana hoe fanaka malemin'ny vehivavy efa nilozan'ny toetrandro izany vehivavy manana toe-tsaina sy toe-panahy voasedra isika malagasy ary vonina trany andray ny andraikitra tokony hosahantsika alao hery ary rahavavy ka mijoroa mitraka aseho fa mandrakariva fa vehivavy feno fahendrena isika tsy mikely soloka ampandroso ny ankohonana ny fiarahamonina ary ny firenena isika rehetra mankasitraka tomboko lahy mankasitraka tomboko vavy ombantsika ny Andriamanitra